Taorian'ilay dinika savaranonando nikarakarain'ny FFKM ko dia naneho ny heviny andriamatoa Gilbert Raharizatovo lehiben'ny antoko politika RPM ho azy ary dia ny fampihavanana sy ny fampitoniana eto amin'ny firenena miatrehana ny fifidianana ny tokony vaindohan-draharaha ho an'ireo mpanao politika. Ny fekeny rehetra ny fanatanterana fifidianana sy ny tsy hiverimberenan'ny krizy eto Madagasikara ary ny fampihavanana ny tokony ho vaindohan-draharaha hoy andriamatoa Gilbert Raharizatovo filohan'ny antoko RPM raha nilaza ny heviny manoloana ny dinika izay Taorian'ny lehiben'ny mpiangonana eo anivon'ny FFKM. Mbola misy teboka maromaro ny tsy voafaritry ny tondrozotra hoy izy ary tokony halamina izany. Anisan'ny nahagaga azy ihany koa ny fanambarana nataon'ny solotena firenena mikambana izay nanakihana ny hetsika izay kasain'ny FFKM tanterahana. Ho anay zany dia nanaitra anay mihitsy izy hoe nahoana no hoe tonga dia hoe fustigé moa ny filazan'ny mpanao gazety azy hoe tonga dia tsy mety zany io anie mety fomba filazany hoe ndao anao transition vaovao mety samby fomba filazany fotsiny zavatra diadiavinao anatin'izay dia tsotra andao asina misy transition neutre nininy nilazana azy na transition amboarina kely na transition miova na transition manina ao nanaovantsika ny refondation de la république ary tsy hitako izay mahadiso ny FFKM nametraka an'izay zavatra ay ny antony de zao nataiza zavantranga eran-tany nisy tension eran-tany dia natosiky ny firenena mikambana foana nomenivahana ny fandraisana andraikitra teo anivon'ilay firenena na initiative locale. Mahakasika kosa ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita tany Atsimo tamin'ny farany herinandro teo dia nanamafy andriamatoa Gilbert Raharizatovo fa manaiky ny fampihavanana ny filohan'ny tetezamita raha tokana hanatrika ny lanonam-panakafika ny dinika ny FFKM. Ny fampiasana voambolana fotsiny ny problème antsika zany ny tena izy matoa ny filohan'ny tetezamita ary zay soroko angezabe azy zay matoa ny filohan'ny tetezamita tonga teny dia nanaiky an'ilay resaka fampihavanana za tsy mino fa hoe andriamatoa andro rajoelina dia andahan' zay fampihavanana zay intsony am'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao fa mety mampifanolana kely fotsiny an'le hoe tetezamita vaovao hoe tetezamita amboariny tetezamita kitihina kely sy ny sisa zay ilazantsika azy fa ny zava-dehibe amintsika dia ny ahitana an'izay fandriam-pahaleman'izay sy fitoniana politika. Ny fitadiavam-baolana miaraka sy fanekeny rehetra ny tanjona mba hahatongavana amin'ny firenena tony sy milamina hatrany ho an'ny antoko RPM.